Ho antsika izay mieritreritra ny hianatra aty États-Unis sy hoe te hiakatra aikefa arak'asa rehefa vita ny fianarana, na koa hoe maniry ny mba hiasa amina orinasa aty États-Unis de inohy hatramin'ny farany ny video androany satria hiresaka sokajina visa anankiray tsika zay manome alalana antsika hiasa sy monina aty États-Unis. De H1B raha ohatra ianao ka efa maheno an'zany foana matetika de H1B de fahazoan-dalana omen'ny fanjakana amerikanina zany ho an'ireo olona rehetrarehetra te hiasa aty zany États-Unis ara-dalàna zany de mbola tsy visa ifindra monina izy io satria ny sokajiny de mbola ao am'le sokajy hoe non-immigrant visa zany. Fa maninona te hiresaka an'izy io androany satria misy fiovana le izy de io fiovana io de hiatra amin'ny volana février zay aloha zany no nolazain-jareo fa mbola tsy fantatritsika tsara hoe roviana marina zany fa volana février hozy izy zareo. Am'zao fotoana zao ny H1B de tahak'zao hoe rehefa mahafeno ny fepetra ianao nahita an'le orinasa i-sponsoriser an'le visa anao sy nafeno fepetra rehetrarehetra hoe zao ny karama, zao de nakorden'ny fanjakana iny de atsofoka ry zareo ao anatina ohatran'ny resaka tirage au sort ny dossier anao rehetrarehetra de misy tsy tadidiko tsara na hoe impiry isan-taona ianao manao an'izay na hoe impiry ao anatin'ny 5 taona fa afaka manao foana aloha zany ianao mbola averiko tenenina eto hoe impiry de rehefa voaray ao ny anaranao vao mikarakara an'le dossier ndray manao an'le izy zany. De zay aloha zany le izy am'zao fa nisy lalàna vaovao zany natsofoka ry zareo zany hoe mbola eo ihany le loteria fa lasa misy fepetra hafa zany hoe mbola mandeha foana ihany zany ny resaka loteria iny fa le izy lasa hoe ankoatran'le loteria zany de hojeren'io machine io le maka ny anaranao io hoe manahoana ny fari-pianaranao, manahoana ny karama zany amin'io asa io de manahoana ny level, le level resaka hoe entry sa hoe mid management, mid sa senior aty États-Unis moa zany misy an'zay hoe misy hoe entry level, mid level, senior level zany de misy level 1, 2, 3, 4 de 5 ambony 4 zany senior de 4 miakatra zany efa ambony be any de arakarak'izay koa zany ny karama. De zay natsofoka ry zareo tao hoe tiany zareo raha tena tanjona zany de tiany zareo hoe ny société zay mi-embaucher olona amin'ny alalan'ity visa ty zany de tsy karama kely le olona fa tokony amin'ny alalan'ny karama tena izy zany. De zay aloha zany le fanovana. Ohatrohatry ny ahoana ary ny fiantraikan'izy io amintsika mpivahiny zany na mpianatra mpivahiny ianao na olona te hiasa aty États-Unis amin'ny alalan'ny H1B. De raha ny tena marina aloha zany de tian-jareo kendrena de olona any amin'ny level 3, level 4 any zany hoe olona efa hiditra senior level zany sy senior level no tian-jareo hiasa satria somary vitsivitsy moa zany ny olona manana an'izay traikefa sy expertise zay aty États-Unis ary zay ny tena tanjon'le visa H1B hoe mba alainy reny cerveau reny mba hiasa amin'ny communauté amerikanina zany mba hampiroborobo ny ekônômia aty États-Unis. Zay anankiray zany hoe level 3, level 4 zany io zany no tena kendren'jareo de zay koa zany le karama. Arakaraky ny orinasa aloha zany fa level 3, level 4 any mety efa mikarama any amin'ny 90, 100 000 $ isan-taona any zany ankoatran'ny bénéfice rehetrarehetra. De ny anankiray konkoa ny lafy tsarany de
ny olona izay manana diplôma ambonimbony zany a de mahazo tombony. Reo olona manana master am'resaka STEM, science, teknôlôzia, ingénierie sy matematika no mahazo tombony amin'izy io satria izay ho jeren'ilay machine ao daholy de ny olona manana PhD zany. Raha ny tena marina zany olona satria reo ny akabetsahan'ny ny akamaroan'ny amerikanina zany de manana bachelor daholo fa tsy te hanao an'le master saotra an'zany de zay mampatonga anjareo hoe zay tsy ananantsika ihany no aleo alaina. De ny olona manana traikefa am'resaka teknika spécialisé sy olona manana traikefa efa am'ataonany maro am'le asa zany no voatsonga ao zany ny anarany am'le resaka loteria zany. Zany hoe tsy loteria fotsiny zany le izy fa lasa misy critère maromaro hotsongain'ilay loteria ao zany. Inona ary zany mety lafiratsiny? Lafiratsiny aloha zany ho antsika mpianatra zay mianatra bachelors zany de mety ambany de ambany ny chance ho azonao zany raha manao an'ty visa ty ianao zany. De raha ohatra ianao miditra entry level zany ny anaovanao an'le H1B de mety tsy hahazo mihitsiny ary ianao satria ambany de ambany. Nefany fikafika kely atoroko am'zay raha ohatra ianao mianatra manao bachelor, io moa zany arakaraky anao ihany hoe te hijanona aty ve ianao am'resaka fianarana sy am'resaka traikefa arak'asa saotran'zany. Fa ny zavatra hany ataonao afaka ataonao de afaka ataontsika moa zany de manao bachelors amina STEM zany, zany hoe na science na teknôlôzia na ingénierie na math satria ianao manana telo taona ianao rehefa vita ny fianaranao de omeny zareo fahazoan-dalana miasa ianao ao aorianan'ny fianaranao mandritry ny telo taona zany. De iny telo taona iny ianao miasa mafy ianao mba azahoanao an'zay seniority zay, zany hoe mba azahoanao an'ny farafaratsiny level 3 zany. Level 3 ianao zany efa tongotrao ray efa miditra any am'lay resaka seniority level zany. Am'zay ianao tena betsaka ny chance anao. Kanefa koa mba tena ampitombona an'zay chance anao zay de tsaratsara atao an-tsaina hoe mety mila master ihany aty am'STEM saotran'zany. Zay zany no afaka ataonao de reo ny lafiratsin'le izy hoe raha vao kely expérience ianao de kely zany karaha mandikany mety tsy voatsonga ao mihitsy ny anaranao de zavatra tips kely omeko antsika amaranako azy hoe am'resaka fifindramonina aty États-Unis mihasarotra izy am'zao na ny zavatra légal ary de mihasarotra fa ny zavatra atoroko foana eto hoe rehefa misy fiovana ohatr'izao de jereo daholo hoe afaka atao sa tsy afaka atao fa manana foana alternative. Ho antsika izay mahay tsara ny ampianarana na bachelor ataonao na master ataonao na PhD. PhD moa zany raha manana PhD zany ianao tena sûr et certain fa tafajanona aty États-Unis ianao satria nahoana? Ny PhD tompoko de mora amin'ny PhD ny manana accès am'le O visa. O visa indray de natokana ho an'ireo olona izay manana ino izy ty manana an'izay finiavana hianatra foana sy hanao recherche sy ny sisa de mba azahoanao an'iny O visa iny de manao PhD ianao na manao PhD ianao amina relation internationale n'inon'inona zany fa mila provenao am'fanjakana hoe tena mi-contribuer tena mandray anjara amin'ny économie sy ny société aty États-Unis na ny fiarahamonina aty États-Unis ny zavatra ataonao. De mba hiprovenao an'zay vao vita ny PhD ianao na mbola mpanaovana PhD ary manao recherche ianao manoratra ianao de publienao any amin'ny gazety rehetrarehetra any de reny rehefa kantoavin'ny lay aty moa izy zany misy association be da be
Ohatran'izao hoe raha manao JD ianao JD zany no doctorat en droit ty États-Unis raha manao MD ianao MD zay ny medical diplôma, zay ny doctorat amin'ny resaka médecine. Misy association daholo zany reo rehetrarehetra reo e. Zay ny tena tiako tenenina, rehefa ankatoaviny reny association reny ny asa tananao hoe raha ihanona nanao publication resaka ohatran'izao ankatoavinay le izy rehefa misy maromaro am'reny tsy de tena any am'le hoe isa moa zany fa rehefa mahazo fankatoavana fotsiny ianao de afaka manao application amin'io au visa io ianao ho anareo PhD zany de tena mahazo tombony nareo aty États-Unis. Fa iverina am'le resaka alternative teo hoe zavatra ohatran'izany zao afaka ataon'ny PhD moa zany mora kely zay fa raha bachelor ny anananao de mila manana tena hoe fahaiza-manao manokana ianao saotran'izany. Raha ohatra bachelor ny anananao de mitedava université mitedava institution am'resaka non profit miasany amin'ny hôpitaly sy ny sisa fa reny de antsoin'zareo hoe cap exempt am'le resaka H1B. Zay cap exempt zay tsy mandalo loterie ny dossier anao fa rehefa mafia ny fepetra fotsiny ianao de lasa zao. De ankoatran'izay de jerena tsara ihany koa ny compagnie mi-sponsoriser aminà catégorie na sokajina visa hafa. De zay no tiako ambara androany fa igny anika nanampy antsika am'resaka fifindramonina ty États-Unis ny zavatra resantsika androany ho an'ireo olona izay liana amin'ny fianarana mankaty États-Unis, liana amin'ny fifindramonina ty États-Unis de arao tsy tapaka am'pejy fa resaka zavatra ohatr'izany no zaraiko eto amin'ny alalan'ny traikefa ananako amin'ny alalan'ny fahaizana ny fahalalahana sy ny fianarana noratovina de zay ary fa de amin'ny manaraka indray. Masto.